Dia faly miarahaba ny vehivavy rehetra ny tenako amin'izao fahatratrarana ny valomarsa izao. Ary mirary soa ihany koa zany mba hanana ny hatanjahan-tsaina, hanana ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika satria dia ady mafy tokoa amin'izao fotoana izao zany no atrehan'ny vehivavy miatrika ny karazana olana rehetra eto amin'ny firenena, na eo amin'ny tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny firenena, dia mila tsika vehivavy daholo izany ny fitoniana manodidina an'izay karazana olana rehetra ao amin'ny tontolo iainantsika izay. Efa maro dia maro ny torohevitra izay natoroko teto zany mikasika ny fikojakojan'ny vehivavy zany indrindrandrindra moa zany dia ny eo amin'ny resaka ara-pahasalamana, satria ny fahasalamantsika vehivavy no ananantsika ny angovo rehetra rehetra hoentintsika miatrika zany ny olana rehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika izany, ary hoentintsika ihany koa hamaha an'ireo karazana olana izay miseho amin'ny endrika maro dia maro zany ka mila an'izay hoe angovo avy any amintsika vehivavy izay zany ny fandravonana ny akamaroan'ireo zany zavatra mitranga eo amin'ny tontolo iainantsika. Eo ihany koa zany ny fikarakarana, fikojana ny tarehy, ny fikojana ny volo izay efa natoroko teto daholo, ny fanaovana ihany koa zany ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny danse aérobika izany na ny natation na ny fandehanana tongotra izany mba hampiesika ny vatantsika izany hananatsika ny hery ambonimbony kokoa zany hoentintsika miatrika ny fiainana. Dia efa nasehoko teto ihany koa ny karazana sakafo ara-pahasalamana izay manampy dia manampy antsika vehivavy satria indrindrandrindra izany dia ny eo amin'ny hoe resaka fihinanana sakafo mitondra otrikaina toy ny fer izany, satria isika vehivavy zany dia maro ny manana olana zany amin'ny hoe tsy fahampian'ny fer izany ao amin'ny rà, satria eo zany ny fadim-bolana izay hoe manary rà maromaro zany ny vehivavy, ary eo ihany koa ny fiterahana, ary alohan'ny menopause dia misy ihany koa zany ny fahaverezan-draha maromaro zany amin'ny vehivavy, ka mila ilain'ny vehivavy zany ny fijerevana akaikikaiky kokoa zany amin'izay hoe karazana sakafo mitondra ny otrikaina tsaratsara kokoa zany. Efa natoroko teto daholo ohatra ny fanaovana ny hoe graine germée. Ity zao misy graine germée izay namboariko vita amin'ny lentille na ny tsiasisa zany. Efa nazavaiko teto daholo zany zavatra rehetra rehetra izany jerevanao fotsiny zany ny hoe graine germée, dia ny fomba fanaovana azy zany efa natoroko teo daholo satria mitondra otrikaina maro dia maro zany ny graine germée, satria ny fihinanana ny voamaina koa zany raha ohatra ka tsy voakojakoja tsara ny voamaina dia mety miteraka an'ireo ataontsika hoe karazana gazy na ny rivotra zany ao anatin'ny kibontsika, dia voamaika manahirana ny mety ho fiatefan'izay zavatra rehetra rehetra izay. Fa rehefa atao ohatran'itony hoe graine germée itony zany dia mora levonina ary misy otrikaina maro dia maro, indrindrandrindra zany fa ny fer. Efa natoroko teto daholo ny resaka hoe fomba fitondrana ny fiainana ao an-tokantrano
ny fifampandraisan'ny mpivady, ny fifandraisana amin'ny zanaka, ny fifankatiavana, ny resaka dépendance affective eo amin'ny vehivavy na ilay hoe vehivavy be fitiavana be loatra ka indraindray zany a hoe mitaky ny valim-pitiavana izay mitosatosaka be loatra zany a nomena ny manodidina dia lasa misy fahadisom-panantenana izany a rehefa tsy arakarak'izay zany a ny valikafatra rehefa avy eo. Ka izany rehetrarehetra izany moa zany a dia entiko fotsiny zany a ananatsika vehivavy an'ireo hoe karazana information rehetrarehetra zany a ny amin'ny hoe vehivavy manana tanjona zany ianao a amin'ny fiainana dia ho hitanao fa rehefa manana tanjona ianao a ary mahay mikarakara ny fahasalamanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy dia hitanao fa hisy kokoa ny fitoniana ao aminao zany a eo ampiatrehana ny fiainana ary hitanao fa afaka mijery ny fiainana amin'ny maso lavidavitra kokoa ianao, afaka mijery ny fiainana sy ny olona manodidina anao zany a amin'ny maso tsy miakatra. Izay rehetrarehetra izay zany a ao anatin'ny herim-po sy ny herin-tsaina ary indrindra koa zany a dia ny fitiavanao ny tenanao izay hoentinao a mandanjalanja zany a ny karazam-pitiavana rehetra manodidina anao. Dia toy izay sy toy izay a no azoko natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary dia mbola mirary soa ho an'ny vehivavy rehetra. Veloma tompoko.